Njoby ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, ary indrainareo izay eny an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Matio 9:5-7. Ny zavatra mitranga matetika dia izao. Jereo nge ny manodidina antsika, ny hazo lehibe tsara tarehy eny amin'ny toerana rehetra, ny tany rakotra maitso, ny voninkazo hatramin'ny kirihitra sy ny zava-maniry hafa aza dia manome endrika sy manome hatsaran-tarehy izay manome antsika lesona. Ireny rehetra ireny dia nampiasain'Andriamanitra mba hampianarana antsika lesona momba ny fahamarinana. Tsy izany ihany fa rehefa mahita ny vary eny an-tanimbary sika salom-bary miofaofa, rehefa mandre ny vorona eny an-tendrombohitra sy anaty ala isika, dia tokony hatsaro ny tenin'i Kristy na teo amin'ny ony, na teny amin'ny renirano, na ny an-tendrombohitra, na teny amin'ny ala. Zavatra mahafinaritra dia izao, ireny lesona ireny dia nomena antsika ho tsaiovintsika amin'ny lalan'ny zavaboary. Ireny fanandramana, ireny afatra, ireny heverina fa teny mamy nataon'i Kristy ireny zany, dia tsarovy fa eo amin'ny zavaboary sika no mitaratra sy mahita izany. Satria nampiasa ireny Andriamanitra, nampiasa ireny Kristy, ny hazo lehibe, ny tany voavoly, ny vatolampy, ny voninkazo eny an-dohasaha, ny tendrombohitra mitomandavana, hatramin'ny vorona mihira. Ny zavatra rehetra izay mandravaka ny tontolo dia nanehoany fitiavany mandrakizay ary lesona lehibe eo amin'izay miaino azy. Nitsarika ny saintsika izy amin'ny fandiniana ireny zavatra mahafinaritra amin'ny zavaboary ireny mba hifantoka amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Raha fitiana dia izao, misarika ny saintsika Andriamanitra hahatakatra fa tiantsika ny ray. Misarika ny saintsika Andriamanitra, misarika ny saintsika ny zavaboary fa ny fitiavany dia eo amintsika. Satria raha mikarakara sy mitsinjo ary indrindra miahy ireny vorona ireny Andriamanitra, dia rariny tokoa raha zava-dehibe lavitra no ireny ianao. Tsarovy fa manan-danja bebe lavitra noho izay ny voalaza izay isika olombelona, izay ny foronony sy ny sahiranana, ka moa ve tsy lehibe mihoatra an'ireny ianao. Ny fitahiana amin'ny zavaboary zany, ireo zavatsarotra izay misy antsika dia toa voasarony zavatra mamirapiratra amin'ny zavaboary ireny, hanika hitantsika ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitantanana, ary indrindra maneho amintsika fa miay antsika ny ray izay any an-danitra. Dia hoentsika mba afaka izany afatra izany. Misaotra Tompony amin'ny afatra androany, nanome antoka ho anay fa mihoatra noho ny voromanidina izahay, mihoatra noho ny reny zavaboary ireny ny isambatan'olona aminay, koa araka eo Tomponay Tompo, fa sarobidy eo masonao izay tsiraray avy. Ny mpanaraka ny fandaharana, izay rehetra izay miaino izao afatra izao, dia tsarovy fa manana planina sy drafitra ho anay ianao. Ho dia metezanao hita, omba ary anio ny fitiavanao amin'ireny zavatra manodidina anay ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.